fiainana. ho fohanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafa tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra fa Jehovah no efa miteny. Amen. Isaia 10:20 ny andininy 9. Rehefa Jehovah Andriamanitra ry havana no miteny ho fohanako dia ho fohanany tokoa zany. Aza misalasala ianao ny amin'izay ataon'Andriamanitra ao anao fa Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mba mamitaka. Hoy ny lazainy eto hoe fa Jehovah no efa miteny. Rehefa miteny Jehovah Andriamanitra dia tsy maintsy tanterahana zany. Ho avy ny fotoana tsy hisy tsony ny fahafatesana. Io ny tena mampijaly antsika, io ilay mampiferinana antsika, io ilay fahavalo tsy resitsika io dia ny fahafatesana zany. Ho avy ny fotoana dia Andriamanitra ny anafoana azy. Andriamanitra nge ny tompon'ny fanapahan-kevitra rehetra, Andriamanitra ny tompon'ny teny farany. Rehefa fohanana io dia tsy hisy tsony tokoa io. Amin'ny andro farany ho tanteraka izany ry havana. Amin'ny fotoana izay hevian'i Jesosy Kristy tompo eny amin'ny rahona lanitra dia tapitra hatreo amin'ny fahafatesana. Izay rehetra na atoky na haritra ny azo fijaliana, ny haritra ny fahoriana rehetra hatramin'ny fotoana farany dia omeny Jesosy ny fiainana mandrakizay. Izany ny fampahirezana ho anao zany. Ianao ilay kivim-piainana io, ianao ilay mahatsiaro reraka io dia fantaro fa indray androany ho adinonao ny zavatra rehetra. Jehovah Andriamanitra no hamafa ny ranomaso eny amin'ny tava. Tsy mba olombelona intsony no hikasika ny tarehanao, hampahery anao, fa ny tanan'i Jesosy Kristy, tanana masina. Vao mikasika ny tarehanao amin'izany fotoana izany izy dia tsapanao ilay fiadanana, ilay fiainana mandrakizay tsy misy toa azy. Izany no iriko, izany koa no aoka ho irinao. Fa ny fijaliana rehetra, ny fahoriana ny zakainao ty amin'ny fotoana izay mahafahan'i Jesosy Kristy no masonao amin'ny andro farany dia ho adinonao tsy ho tsarovanao tsony izany. Ho feno fiadanana ny fonao, hamafa tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra izy. Ny fahambaraka ny ainanao teto an-tany, ilay Yesu sy ny fandrabirabiana rehetra nahazo anao teto an-tany tsy ho tsarionao tsony izany. Ho fafany Jesosy Kristy izany satria izy nefa niteny. Koa dia mahireza ry havana ety an-tampedintsika, feno ambodi manjidina antsika. Mahireza, mahery lavitra noho ny ambodi Jesosy, mahery lavitra noho ny ady lalovanao Jesosy. Izy tokiana raha ilay mahery no tokianao dia resinao ny zavatra rehetra. Amen.